Zay ny amin'iny fananeony ayainy kosa ireo mpiasa avy eo anivon'ny Easy Park izay miandry ny fiatombohan'ny asa eny amin'ny fiantsonan'ny fiara na ny parkina eto Antananarivo. Raha ny fanazavana nentin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny Easy Park dia miandry ny fahazavon-dalana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra izy ireo vao afaka manomboka ny asa. Raha no heverina nanomboka ny volana Novambra 2024 ny asa fitantanana fiantsonan'ny fiara iarahan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny orinasa Easy Park dia tsy mbola tanteraka izany mandraka ankehitriny. Noho izany indrindra dia naneho ny fanahiny ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa ity. 80 amin'izy ireo tokoa no efa nahavita amin'ny fifanarahana amin'ity orinasa Easy Park ity. Raha ny fanazavana nentin'ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny Easy Park dia miandry ny fanapa-kevitry ny commune Antananarivo renivohitra izy ireo vao afaka miasa na dia efa mipetraka raha ny fitaovana entin'izy ireo mitantana ireny fiantsonana fiara ireny. Ny Mariana Andriamatoa tiana Rasamy Manantsoa ihany koa fa manana fifanarahanam-piara-miasa tafiditra ao anatin'ny fifanarahan'ny sehatra tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana na ny 3P izy ireo sy ny commune ka tsy maintsy andrasan'izy ireo fanapa-kevitra avy amin'ny tanàna Antananarivo. Rahantsika mahita zany fa amin'izao fotoana izao manahirana mitady parkina be dia be ny olana miseho eny, ny tsy fanarahan-dalàna, ny fanombahan-javatra sy ny rehetrarehetra misy désordre be dia be zany dia zay no nampatonga ny Easy Park ny proposé teo amin'ny commune urbaine Antananarivo hoe misy fiaraha-miasa azo atao hanatsarana an'io fitantanana ny parking io dia anisan'ny hoentin'ny Easy Park ao anatin'izany satria arak'ilay niteneniko teo ao anatin'ny cadre ny 3P izy ny investissement zany 100 ny Easy Park no mitondra azy fa misy apahandrefa avy eo zay omena ny commune urbaine akoatra zay rehefa tapitra ny fifanarahana satria misy fehim-potoana ny fifanarahana raha vao anatina cadre na 3P ohatra reny dia omena ny commune urbaine manontolo ny fitaovana rehetrarehetra zay nampiasana tao. Mariana fa efa misy 50 mivata fitsinjarana ny tapakila fandoavana ny aba-piantsonana izay mipetraka eny Analakely, Tsaralalàna, Rabefiloha.